fahafatesana ty fiainana. Izay mahatonga an'ilay hoe vita ilay famonjena. Ary rehefa eno izy io dia raisina, iorenana ary tanana tsara. Tanana tsara. Satria nahoana? Raha tafasaraka tamin'Andriamanitra i Adama tamin'ny alalan'ny fihinanana ny voankazo, dia tsy tafaray tamin'Andriamanitra intsony. Ary voalaza ny Isaia 9:20 izany ny zavatra izany. Isaia 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompom-bavoko izao. Isaia 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe: fa ny helokareo no hevitra mampisaraka aminareo amin'Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino izy. Tafasaraka. Dia ahoana reo sisa Andriamanitra rehefa tafasaraka efa fantany zavatra azy. Fantany zavatra natao. Rehefa hitan'ny Adama fa ny hery taorian'ny hihinana ny voankazo, dia nahita izy satria nahiratra ny masony. Dia hitany fanotanjaka izy dia nakaravina avy izy, nitafiana izy mivady. Zay ilay araky ny nofo. Mipotra ilay araky ny nofo. Vokatry ilay hotamanandivo. Inona nataon'Andriamanitra avy eo? Nidiny izy. Adama aiza. Tonga dia niasa Andriamanitra. Satria izy ny tompona andraikitra napisy ilay fahafatesana. Izay mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 5. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny andininy 8 sy 9. Ajanontsika hatrany amin'ny 1:20 mihitsy azy. Romanina 5, ny andininy 8 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Romanina 5, ny andininy 8 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho tahaka ny nahatongava ny fanameloana ho an'ny olona rehetra no ny fahadisoana iray. Fahadisoana izy io, fahadisoan'i Adama io, veripindray mandeha. Ho tahaka ny nahatongava ny fanameloana ho an'ny olona rehetra no ny fahadisoana iray no nahatongava. Zantsika ao aloha. Vokatr'ilay fihinanan'i Adama an'ilay voankazo, dia tonga n'inona? Nanaovana ny maro ho mpanota. Fahadisoan'i Adama izany. Io fahadisoana io dia hotantsika any amin'ny fotom-pampianarana hoe nininana izy. Nininana. Fa tsy hoe tena diso safidy zany Adama satria nihinana. Ohatran'izay ny fandraisana an'ilay teny eto, no ny fahadisoan'ny olona anankiray. Diso izy satria nandika ilay tenin'Andriamanitra hoe azo hinananareo voan'ny azo voan'ny saina avy any amin'Andriamanitra nefa ny fanapahan-kevitra ny raisin'ny Adama hoe tsy maintsy mihinana satria tsy maintsy vonjena hevitra. Azontsika tsara izay fandehan izay. Izay mahatonga an'ilay Andriamanitra iana napisy ny fahafatesany. Dia nihina ny Adama. Dia ny taranak'i Adama rehetra no niaran'ilay fahafatesana rehetrarehetra. Tsy nijanona tamin'izany Andriamanitra. Dia tohizantsika. Velony indray mandeha ny andininy 8. Ho tahaka ny nahatongava ny fanameloana ho an'ny olona rehetra no ny fahadisoana iray, nahatongava ny fanamarinana ho amin'ny fiainana kosa, ho an'ny olona rehetra noho ny fahamarinana iray. Zay ilay Jesosy zay. Jerena, Andriamanitra zany tsy mijery hoe diso i Adama, dia diso daholo ny olona, toy izy Andriamanitra hoe fa ino reto ataon'ny olona reto amin'ity fahadisoana nataony ity?
Andriamanitra. Izay ny lalànany. Izay tarany am-piadama, dia araka ilay ety an-tany, dia araka ny nofo fantatr'Andriamanitra zany. Fa tsy mbola mijery ny fahadalan'ny olona mihitsy Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao. Izy nampisy an'io fahafatesany io. Fa mampitodika kosa aty amin'i Jesosy efa nilaza hoe vita teo amin'ny hazo fijaliana. Vita ilay fahafatesanao tao amin'ny Adama voalohany. Vita tanteraka izany. Hamarinina ianao. Dia ilay fanamarinana maimaim-poana azo avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ny zavatra natao no antsika. Romanina 3:7. Alohan'ny iverenantsika amin'io. Romanina 3:7. Ny anteniny 2:20. Romanina 3:7. Ny anteniny 2:20 sy ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony. Romanina 3:7 andiny 2:20 sy ny 2:20. Fa ankehitriny dia efa nahariary ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Tsy amin'ny lalàna nefa. Fa ambaran'ny lalàna sy ny mpaminany. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ho an'izay rehetra mino fa tsy misy hafa. Inona dikan'izany? Io andeniny 2:20. Dia ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Ny finoana ny zavatra nataon'i Jesosy ho antsika. Inona ilay zavatra nataony? Ny zavatra nataony dia izao. Foanany tenany. Satria nitorotoroana tamin'ny fanahy masina izy. Dia ny foanany tenany sy ny fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra. Izany hoe nekeny ny elan'Andriamanitra tao aminy. Mba tonga azy hitovy amin'ny olona. Izay ilay hoe taloha io Andriamanitra io e. Mahita e. Mandre ny fahorian'ny olona. Fa tsy tsapany tao amin'ny tenany mandriamanitra azy. Ilay zavatra manonjoany ity nofo ity. Izay no nahatonga azy ho zanak'olona. Andriamanitra ihany io tonga zanak'olona io tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izay no natezitra ny Jiosy taminy mantsy rehefa nilaza Jesosy hoe zasiny iray dia iray ihany. Mbola tsy araky Abrahama dia efa ravoravo nahita. Tezitra ny Jiosy. Fa Andriamanitra mihitsy izy. Hazay zavatra lehibe indrindra. Tokony ho inona. Ilay zavatra nataony. Miala tao amin'ny fanan'Andriamanitra. Napetraka Andriamanitra tao amin'ny avokoa ny mpanota rehetra. Miaraka amin'ny fahotany rehetra. Dia ahoana? Olo indrindra izy fadiranova nalahelo am-po. Samborina. Tsika ny tokony samborina. Vita tao aminy. Ny tsaray. Tsika ny tokony tsaray. Vita tao aminy. Ny kapohana. Tsika ny tokony kapohana. Vita tao aminy. Fantsihana nantona teo amin'ny hazo fijaliana. Tsika ny tokony fantsihana sy nantona teo. Vita tao aminy. Leponina. Tsika ny tokony leponina ny vonoina. Vita tao aminy. Maty. Dia maty koa isika. Nalevina izy. Dia nalevina koa isika. Vita taon'i Jesosy ny zavatra. Izay anamarinana ny finoana izany zavatra rehetra. No anamarinan'Andriamanitra antsika raha tena manaiky an'izany tsika. Mino an'izany tsika. Dia hamarinan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika. Izay finoana izay. Vita hatreo ny tantaran'ilay mpanofa. Satria nahoana? Izao ny voalaza ny Romanina 9:9 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony vaky toy izao manao. Romanina 9:9 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa fantatsika. Inona dikan'hoe fa fantatsika? Efa nitoriana tamintsika. Efa nampianarina antsika. Efa niraisitsika tsara. Fa fantatsika fa nitoetsika taloha ilay nofontsika taloha mpanota izany. Dia niaraka nombona tamin'ny hanimbanany tenany io. Mba tsy hanompotsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia manino? Aminy io. Alleluia! Afaka ota manandeha. Tsy ao intsony ilay ota manandeha. Dia ozy izy ny olona hoe rehefa nino an'izany filazantsara.
Fa maninona ary aho mbola manana maso vetaveta ihany. Fa maninona ary aho mbola miteny fiteny izao tontolo izao ihany. Fa maninona ary aho mbola mitafy fitafian'izao tontolo izao ihany. Fa maninona ary mbola tia ny kilalaon'izao tontolo izao ihany. Sy ny sisa, sy ny sisa. Rehefa mino ny filazantsara izao sy azy. Raisina tsara, iorenana tsara, tanana tsara. Izany hoe averimbeny rehefa mipotro izay hoe afafy izany masoko izany. Dia averina any amin'Andriamanitra izay zavatra nitantaraka. Andriamanitra efa nataonao tao Jesosy ary. Vita ny fisamborana, fitsarana, fikapoana. Vita. Fa natondra anaty amin'ny hazo fijaliana tatiny ozona rehetra. Ka ho Jesosy. Fa n'le foniny. Fa niara-maty tamin'i Jesosy, niara-nalevo, niara-nitsanga. Toy izay ianao hoe, raha misy elo amin'ny Kristy dia olo vaovao izy fa lasa ny zavatra talohandreo fa tonga vaovao. Izany ny teninao Andriamanitra. Dia manantenanao hanamarina izany ny fiainana. Izany ilay kiorena. Dia averimberina tanana tsara ny dikan'izany. Tanana tsara. Dia izay no nanamporisihana foana hoe aza varimbarena tsoa. Tsy mety ratsy mivavaka mandrakariva sy ratsy reraka. Miaraka amin'ilay hoe raha miarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia tsy ho zavatra any ambony, saino zavatra any ambony fa tsy izany ilay tian-tany. Eo amin'izay toeran'ny Kristy izy mipetraka eo tanana ankavanan'Andriamanitra mifona ho antsika, tondra ny rano ho antsika, manome ny fanahy masina ho antsika. Ialan'ireny zavatra mety mbola miverimberina satria izy ny Efesiana 4:2 fahenina. Na dia mbola maty ny fahadisoana azy isika. Izay ilay maty ny fahadisoana, fa mijery mbola indray miova indray. Dia misalasala ilay olona. Afaka ve ho tamanandevy sa tsy afaka? Tsisy ho tamanandevy intsony ao rehefa nino izao sy anao. Fa niara-maty taminy, izay maty dia afaka amin'io. Fa ilay lalàn'ny onto io sisa. Ary izay dia ady tsy maintsy atsena dia miadana finoana. Dia ilay fibebahana. Tsy maintsy atrehny io mandrapiavin' Jesosy ny amin'ny rao lanitra. Efa miteny izy any Romanina 9:1-2 azay ao amin'ny Kristy izy dia tsy fanamelona intsony. Ao amin'ny Kristy Jesosy ny lalàn'ny fanahinaina na afaka tamin'ny lalàn'ny onta sy ny fahafatesana ara-panahy. Dia toizantsika sady amara-paranantsika azy. Le Romanina 9:1 ny andeniny 20 sy 1:20. Dia izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny lalàna dia niditra koa be ny fahadisoana. Dia izy ny olona hoe fa ahoana koa ary izany? Fa nanina ny men'Andriamanitra ny lalàna? Dia ny lalàna hozy izy raha mivadika kely eo ambadika amin'ny 13 tsika. Dia izao ilay tenin'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 20 tapany farany. Vakitsika mihitsy ny andininy 20 fa ny tapany farany tena raisitsika. Fa nanina ny men'Andriamanitra indray ilay lalàna? Romana 13:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Satria tsy misy nofo hamarinina ny asan'ny lalàna eo anatrehitra. Fa ny lalàna no ahazahoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Raha tsy nomena izany lalàna, tsy fantatry ilay olona hoe misy ota manandevy ka mila mpamonjy. Izy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa vita angely. Vita famonjy afaka. Tsy natao hiezaka intsony isika izany. Satria rehefa tena nino niara-maty tamin'i Jesosy sy afaka ilay ota manandevy, dia iza no tonga ao? Misola tsy maintsy misolo ilay ota manandevy. Ny fanahy masina tonga antsika fa Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tonga ao. Ary rehefa Jesosy Kristy tonga ao,
Dia ahoana? Lasa vadiny Jesosy Kristy. Dia lazay eo amin'ny Romanina 7. Ny 14. Romanina 7:14. Dia misy an'izao fanambaran'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary amin'izany ianareo koa rahalahy, dia efa natao matiny amin'ny lalàna noho ny tenan'i Kristy, mba ho vadiny hafa ianareo. Vadin'i Kristy izany na rehefa namasina. Dia izay natsangana tamin'ny maty, mba havokarantsika ho an'Andriamanitra. Mba havokarantsika ho an'Andriamanitra. Lasiana vavy, zavatra lehibe. Izay zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika. Ny famonjena ny tanteranantsika tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Efa vita. Vita izany. Vita satria nahoana? Tafaverina ao amin'Andriamanitra isika. Inona dika izay tafaverina ao amin'Andriamanitra? Miray amin'Andriamanitra. Inona dika izany hoe miray amin'Andriamanitra izany? Vakintsika ny Jeremia 3:7. Fa zava-dehibe faranantsika ny teny. Jeremia 3:7. Dia izao ny tenin'Andriamanitra. Ny andininy 4. Jeremia 3:7 andininy 4:12 ampiarahantsika amin'ny Hosea 4:8. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jeremia 3:7 ny andininy 4:12 amin'ny anaran'i Kristy. Miverena ry zazam-piotona ho iany. Fa izao ihany no vadinareo. Rehefa tsara, izao ihany no vadinareo satria izay hoe miray amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary angalako iray isan-tanàna ianareo sy 2 isam-pokony, ka hoentiko anziona ianareo. Hosea 2:8. Hosea 2:8 ny andininy 8. Izao ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hosea 2:8 ny andininy 8 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary raha mbi amin'izany andro izany ho Iavé, dia ataonao hoe aho vady, fa tsy ataonao intsony hoe bala. 1:20 sy 2:20. Ary ho fofoiko vadiko mandrakizay ianao. Eny ho fofoiko ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny. Ary amin'ny fitiavana sy ny indrafo ianao. Eny fofoiko ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao, ka dia hahalala any Iavé. Amen. Amen. Zay dika hoe vita famonjena. Tafarain'Andriamanitra ny olona. Rehefa tafarain'Andriamanitra ny olona, eritrereto tsara zay teny vato amin'ny fahamarinana. Izany hoe tsy anao afa-tsy ny fahamarinana. Ny marina mbola anao ny marina, ary ny masina mbola masina. Lasa vady. Ary izay mahatonga ny laza. Aza atao tsy enjerina fombafomba na fahazara. Ny fanatanterahana. Ka ny andro fahavalona. Efa vadin'Andriamanitra izao sy anao. Izany vady izany dia miaraka foana. Nofy ihany izy ireo. Nofy ray ihany izy ireo. Miaraka foana. Tena miaraka foana ve? Jesosy dia niteny hoe
Ino momba anareo manamanina izy? Manakarivo, ambara-patonga an'ino? Fatapera zao tontolo zao. Vakina amintsika koa le Jehova toko fahafito. Ny 17 sy ny 18. Entina namporofoina fa eo Andriamanitra io miaraka amintsika foana n'aiza. Fa ny mampalahelo. Tsika ny tsy miraharaha azy. Tsika ny tsy mieritreritra aminy. Satria manino? Tsy tena tia azy. Ny olona rehefa mila dia foana mirairay ny olona. Tiako ianao Jesosy. Tsy mankera. Rehefa jerena nefa ilay fiainana, zéro ilay fitiavana. Vakitsika engety tia. Jehova toko fahafito. Ny 17 sy ny 18. Efa voafantsika tamin'ity teny ity ny fotsika satria naverimberina tety foana zany. Jehova toko fahafito ny 17 sy ny 18. Ino moa zanak'olombelona no ekenao lehibe ka ampandinianao azy ny fonao, ny fon'Andriamanitra dia ao amintsika foana. Ao amintsika foana. Ekeno lehibe isika. Dia mahatonga hoe tsika engetsy ny foronina hoe misy olona tahaka ny endritsika sy ny tarehintsika. Fa ny vola volain'Andriamanitra mihitsy. Jereo amin'izany. Dia ahoana ozy izy? Ny 18. Sady fantarinao isa maraina izy. Tsy izahanao toetra isaky nino. Izay ny pimaso. Tian'Andriamanitra ho voavolavola tsara mihitsy satria manino? Vady. Ny fofon'ny vady. Vady dia tokony izany. Rehefa ho tokantrano. Lehilahy izy dia endrika sy voninahitra n'Andriamanitra. Fa ny vehivavy koa dia endrika sy voninahitra ny lehilahy. Rehefa ny lehilahy izay mosomoso mandeha eny an-dalana eny, tsy karakarai-le vadiny izy. Le vadiny izany no mamaritra an'izay zavatra izay. Izay mahatonga hoe noforay ihany izy ireo. Dia jereo amin'izay ilay firaisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Famboarana isika, vadiny isika. Izany vady izany tena fampikarakara atao mihitsy izay mahamety azy. Satria reharehany iny. Vadiko iny. Dia tsy maintsy mikolokolo azy tsara. Izany io zavatra ataon'Andriamanitra. Isa maraina. Amboariny volavolainy isaky ny ray mpimaso. Ary tsika. Engeno amaritana foana. Fitiavantsika ny Andriamanitra. Fitiavantsika ny Jesosy. Impiritsika. Mba tena mifantoka hoe miaraka amiko izao ianao Jesosy. Ianao zao io etsehako, ianao zao ivelomako, ianao zao io iainako io. Impiritsika mieritreritra an'izany. Indrindra moa fa fitanisana. Fitanisana ilay zavatra mahazo antsika ao anatiny. Izany no lazaina. Izy Andriamanitra hoe ampatsiarovy aho sy izay vitsika ifantatra. Alava ary ny teninao ahitana izay mahamarina. Mba mifandahitra amin'ny foana ve tsika. Izany ilay zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika io. Ary izany rehetra tsy tanteraka amin'ny fiainantsika. Izany mahatonga antsika ilay tena kamo be miaino an'ilay. Aoka hiakatra foana hividim-piainana io. Aiza kosa paster, izao any efa manahirana izao ve? Mbola hiakatra ihany izao sy izao. Inona ny anan'Andriamanitra? Atao amin'ny saina fotsiny ve? Fa ny zanako sy ny asany tanako dia aoka ho adikika. Satria siva. Siva ny finoantsika. Noho n'inona? Ny zavatra hita amin'Jesos. Ilay ratsy indray mbola avelan'Andriamanitra izao. Ilay ratsy indray mbola avelan'Andriamanitra hiasa. Hitombotsika ny anton'izany fa tsy natao ankizy. Tsarovitra izay no tonga Jesosy milaza. Nao vavaka tamin'Andriamanitra. Angatahako ny tsy ny ampiala azy eto amin'izao fa maninona? Iako azy amin'ny ratsy. Zavatra jeren'ny maso, zavatra ianao soto. Izay foana ny fototra. Manimba ary mikika ilay finoana. Reo tsy mitandrina amin'io maso io. Zavatra jeren'ny maso io. Ny sain-dalina Satana. Tamin'ny Eva io.
ataon'ny Satana izay ampititra ny teniny tao amin'ny fony eva. Ary efa tafiditra tao amin'ny fony eva ny teniny, io nofo eva. Laza ny tenin'Andriamanitra, aritana vehivavy fa lasa azo matsiritra mampahety. Poizina ve dia lasa azo matsiritra mampahety satria hitana tonga an'izany tenin'ny Satana no tafiditra tao, miala ilay an'Andriamanitra. Ary izany ny zavatra mbola ankamaroan'ny fiainan'ny kristianina koa an'izao satria manino? N'izao tontolo izao tena mandeha be, miditra eo amin'ny maso, miditra eo amin'ny sofina. Dia tsy fantatra efa manomboka miova ny finoana, tahaka ny eneritra. Dia poizina lazaina fa matsiritra, mampahety, miditra eo. Mirakitra tsara ho an'olona tsara fanahy, zavatra tsara, mirakitra tsara ny fo. Izay mbola nitana antsika. Aza varovarotra amin'ny farany izao. Mihamafy fakapanahy io. Tsy memora zany io. Mihamafy. Izay ny anomanana antsika. Mila miomana amin'izany hoe amin'ny firavoravoana izany. Jiosy rehefa ho avy ny andro firavoravoana dia miakatra ny Jerosalema mba teny. Tsy fantatra isika nefa mba amin'izany koa fiainantsika. Fa misy rehefa eo amin'ny herinandro, izay ny ankamaroany fivavahana koa herinandro masina moa. Eo vao loko makany amin'izany fivavahana. Amin'ny herinandro masina, tsy fantatra koa ny hevitra inona moa ty herinandro masina. Fa ho an'ny zanak'Andriamanitra ny herinandro ao aorianan'ny andro, efatra ambin'ny folo volana ny afotoana. Fihinanana tsy misy masirasira. Izay ny atao hoe herinandro masina. Ny andro dimy ambin'ny folo volana afotoana. Fihinanana no tsy misy masirasira. Rehefa mpiambina ve mandeha hiambina, angazana. Rehefa tonga ve ilay andro vao iny ianao hoe mba handeha hanina fa izay tenin'Andriamanitra. Teny foana ny mpiandraikitra.